Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy ohabolana anankitelo mitovy hevitra. Ny anankiray dia ilay ohabolana malagasy hoe izay miaraka amin'ny piasa dia piasa, ary izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Ny ohabolana faharoa dia ny ohabolana latina hoe izay miaraka amin'ny mandainga dia mandainga tahaka azy koa. Ary ny fahatelo dia ny ohabolana anglisma na hoe ambara ho anko izay sakaizanao dia ho lazaiko anao ny toetranao. Ireo ohabolan'ireo dia samy milaza fa mora mifindra ny toetra, indrindra ny toetra ratsy. Ary izany no tokony ahaizantsika mifidy ny sakaiza tsara, na any am-pianarana na any am-piasana n'aiza le. Dia inona ary izany ny atao hoe sakaiza tsara? Voalohany indrindra ny sakaiza tsara dia izay afaka mampandroso antsika ho amin'ny tsara, fa tsy hitarika antsika ho amin'ny ratsy. Ny sakaiza tsara ihany koa dia izay voalaza ao amin'ny Baiboly, nosoratan'i Solomona ao amin'ny ohabolana 7:20, andininy 4:20 tapany 2 hoe fa misy sakaiza ty izay mifikitra noho ny rahalahy aza. Sary tadiavina tokoa ny sakaiza toy izany, satria betsaka ny olona ny maro sakaiza, kanjo tsy misy tena sakaiza mahatoky izy ireny, fa tia eo ambavany fotsiny ary avana raha misy patsa. Izany no nahatonga ny mpanoratra ny boky ny ohabolana ihany koa, i Solomona zany, hiteny hoe izay maro sakaiza tsy maintsy trapahoriana. Na dia izany aza nefa ny zava-misy dia misy tokoa ilay sakaiza tena tiantsika tanteraka. Izy mihitsy no ilay efa niteny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Izany dia voasoratra amin'ny Jaona 5:17-7:12. Jesosy izany te ho sakaizatsika izany. Jesosy ilay tena tiantsika indrindra, satria ny ainy mihitsy ny natolony hisolo antsika olombelona mba ahatonga antsika ho mpisakaiza aminy. Dia ho sakaizan'i Jesosy avokoa ny isika rehetra. Amen. AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Inoko fa efa nisy ny fotoana natsapanao fa be loatra ny raharanao kanefa tsy ampy ny fotoana naovana azy. Anisan'ireo mahatsiaro mirotoroto lava ianao, voaporotra, ary tsy vitan'izany fa feno aia ny amin'ny zavatra natao sy ny zavatra mbola ho atao. Ny eo tsy vita, ny eo efa manampy hatrany hatrany. Tsy mbola tratranao araka ny tokony ho izy ihany ny zavatra rehetra ka sainao sahanina, na dia efa miezaka mafy azy ianao, mifo maraina be sy miaro tory. Raha lazaina miteny fohy dia tsy misy fotoana ahafahana mitsahatra intsony, fa na matory aza dia mbola manofy ny asa izay natao sy ny mbola ho atao. Amin'ity anio ity isika dia hitady ny vahaolana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho jerentsika ny tena zava-misy marina iainantsika mba hahafahantsika manaiky fa tsy any aminao, tsy any amintsika, tsy any amin'ny vola ny vahaolana, fa ao amin'ilay tomponao izay namorona sy namonjy anao. Andeha araka hivavaka isika. Raha ny an-danitro misaotra anao zahay, satria afaka mifampahery amin'ny alalan'ny itony onjam-peo itony. Mangataka anao izay hamela ny elokay ary hampifantoka ny sainay, na dia
ao anatin'ny fotoanany rotoroto tsy ankiato aza no misy anay amin'izao fotoana izao. Omeo anay ny fitsaharana tompo, ary raha anokana fotoana izay henona ny teninao, henona fampaherezana mitondra fanantenana ho anay, dia ampifantoy amin'izany ny sainay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rotoroto ny fiainantsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, indrindra fa isika mipetraka amin'ny tanàn-dehibe. Misy foana ny lahasa fanampy ny isan'andro, misy foana ny iraka hafa ny zavatra sasany mbola mila marinina ao amin'ny lisitry ny zavatra tsy maintsy atao, le antsoina hoe prioritaire. Ny antsiasany aza mila tsy ho vita. Azo lazaina fa manapaka tanteraka eo amin'ny fiainantsika ankehitriny ny geja ny rotoroto. Rehefa avy miala aingana amin'ny lahasa anankiray ianao, dia tsy maintsy miditra makamin'ny anankiray hafa indray. Dia tahaka izany hatrany. Ary tsy vita kory azany eo dia efa misosoka an'io, tsy misy fiafarany. Dia manontany teny ianao indraindray hoe, dia tsy maintsy atao daholo ve izao zavatra rehetra izao e? Mba hitondra fiovana maritra ve izao zavatra ataoko rehetra izao e? Efa mba nanontany tena ve ianao hoe, inona ary no atao ahafahana mampirindra n'ity fiainany ity? Asa raha voatsikaritra ao fa ireo zavatra madinika tsy maintsy fitainy eo no eo ihany no oatra ny mahatonga an'ireo zavatra goavana indrindra tsy ho vita eo amin'ny fiainana. Ary reny ny mameno ny herintaona sy ny taona manaraka indray, mihemotra hatrany ny fanatrarana ny tanjona goavana tiany hotratrarina. Moa ve tsy ireo zavatra bitika kanefa tsy maintsy sahanina no mameno ny androm-piainantsika matetika. Fotoana tsy ela kory izay dia nisy lahatsoratra mahaliana anankiray teo amin'ny fanampy-takila manokana ao amin'ny gazety amerikana anankiray antsoina hoe Los Angeles Times. Nanoratra mikasika ny fisahanan-draharaha maro inga i Ariana Huffington, izay mpanao gazety anankiray mpikambana ao amin'ny sendika. Ny fironana amin'ny fanaovana raharaha maromaro indray miaraka amin'ny fotoana anankiray ihany no tiany ho lazaina tao anatin'izany lahatsoratra izany. Satria izany tokoa no hita ary miamahazo antsika isan'andro amin'ny fiainantsika manokana, indrindra fa isika mipetraka amin'ny faritry ny renivohitra. Ezahantsika indray atao miaraka avokoa ny zavatra roa na telo, sady manokatra mailaka ianao amin'ny solosaina no miresaka amin'ny zanakao, ary mandritra ny fotoana fisakafoanana riva ohatra izay mba irahana fianakaviana, dia sady miresaka isika no mijery vaovao eo amin'ny fahitalavitra na mihaino radio. Ary raha mbola eo ampamakina ny mailaka voarainao farany amin'ny solosaina azy ianao, dia efa tonga sady koa ny antso atarby tsy azo elana avy amin'ny namana. Amin'izay fotoana izay nefa dia efa niova koa ny fandarana mandeha amin'ny televiziona ny radio, ary ilay fandarana isan'ny ankafizinao indrindra, satria angamba miresaka ny ezaka ataon'ny ekipa mpanatanjahantena anankiray tena ankafizinao zany, na fandara-tsakafo izay tena metimety aminao mihitsy satria rem-pianakaviana ianao, dia aorian'izany rehetra izany dia mety ora vitsivitsy ihany angamba ny mba hatorianao amin'ny alina indray. Dia satria koa angamba lavitra ny toeram-piasanao no misy anao, dia tsy maintsy mifovo maraina be ianao, mandeha aloha-trany isan'andro, ary tsy vita tsony no misakafo ao an-trano fa tsy maintsy misakafo maraina eny ambony fiara koa aza, satria ny mihina maraina tsy raha vanofo isika malagasy. Ny vava homana, ny maso mijery ny lalana le, ny sady mihaino ny onjam-peo amin'ny radio, ary raha mbola tsy tonga ny ampiasana kory ianao dia efa miantso amin'ny telefony enti-tanana, sady raha matoa ny an-trano dia anjaranao no manao azy, satria mbola ho lava dia lava ny lisitra raha nitrangan zavatra mety iseho mandritry ny andro anankiray monja aza no tany saintsika eto. Ary samy manana ny azy, ny karazany tsy mitovy. Toe-javatra iainan'ny maro amintsika amin'izao taonjato faraika amin'ny 20 izao zany. Mety maivana kokoa noho izany angamba ny any ambany vohitra any, nefa koa efa manomboka feno rotorotona izany aza. Be ny raha tsy maintsy atao indray miaraka. Manjary miankin-doha amin'izany fanaovana raharaha maro indray miaraka izany mihitsy aza ny olona sasany. Izao ny voalazan'ny mpandinika anankiray antsoina hoe Ariana ihany mikasika an'ireo olona tratran'izany olona ny rotoroto tsy misy faran'izany. Namako sasano izy dia tsy mahatsiary tena mihitsy raha tsy efa tonga eo amoron'ny teva ny fahasimbana tanteraka. Ary tsy vitsy ireo tratra ny aretina maro samihafa vokatry ny rotoroto,
tsy vitan'izany fa mbola mihina-panafody fampatoriana ihany koa eo ampiaretana an'izany rehetrarehetra zany. Ary vokatr' io rotoroto miompampanaio dia mamely ny olona maro ankehitriny ny antsoina hoe raritsaina na ny stress izay fototry ny fahatapahany lalandrà. Eo koa ny areti-po, izany koa ny vokany. Fantatra avy amin'ny fikaroana nataon'ireo mpikaroka ao amin'ny NCHS ny foibe-pikaroana anankiray any États-Unis fa tamin'ny taona 5,700 dia hita tamin'ny alalan'ny fanadihadiana natao fa niakatra avo dia avo ny tahany raritsaina na ny stress hita teo amin'ny atsasaky ny mpiasa miisa 4 tao anatin'ireo herinandro roa farany nanaovana an'izany fikaroana izany. Ary mihoatra lavitra noho ny tamin'ny taona 5,700 anefa ny zava-misy ankehitriny. Manambara ny fikaroana nataon'ireo orinasa fanta-daza any États-Unis tahaka ny Darcy, Masters sy ny Benton fa ny 3 ampahefatry ny mpiasa Amerikanina no milaza fa mahatonga raritsaina na stress ny asan'izy ireo. Ambony dia ambony tokoa araka izany ny tahampisin'ny raritsaina vokatry ny rotoroto iainan'ny olona milaza ao miaina ao anatin'ny fandrosoana sy ny arena amin'izao taonjato misy antsika izao. Ny raritsaina izay tsy inona fa vokatry ny arerahan-tsaina miaro fikorotanana anaty no ireo toe-javatra miatra tahaka ny aretina, ny atsika, ny fihetseham-po, ny tebotebo, ny fahoritsaina, olana mianjady sy ny zavatra tiany ho tratrarina ao anatin'ny fotoana fohy ary dia tratra ny avokoa na mahantra na manan-karena. Tamin'ny taona 12 dia olona mihoatra ny 2 sy 1 tapitrisa no voalaza fa tratra ny areti-po sy ny areti-tratra mahery vaika any États-Unis fotsiny vokatry ity atao hoe stress na raritsaina ity. États-Unis izay firenena mpanan-karena indrindra eran-tany. Ary ny 5,7 amin'ireo ny voalaza fa ho tonga amin'ny fahafatesana vokatr' izany. Ny areti-po no mbola mitany ny larana voalohany amin'ireo aretina mahafaty ny olona any amin'ity kontinanta mpanan-karena indrindra ity. Maro amin'ireo olona any États-Unis no mitodika makany amin'ny fivavahana satria hitan'izy ireo fa tsy ao amin'ny arena no misy ny tsy ambaratelo ny tena fahasambarana azo antoka sy maritra. Anankiray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fahafatesana ny antsoina hoe infarctus na ny fahasimban'ny tambatsela la antsoina hoe tissu mahazo ny fikorianany ra vokatry ny fikorotanana sy ny raritsaina eo amin'ny fihetseham-po. Ireo olona maika lava tsy manana faharetana be tebiteby ary somary maherery vaika no voalaza fa ampoizina ho tratra n'ity olana miteraka areti-po ity. Ny mpikaroka mpitsabo Roland antsoina hoe Ray Rosen sy Meyer Friedman dia nanazavany amin'ny antson'izy ireo hoe lafo toetra eo amin'ny sokajin'olona antsoina hoe sokajy A. Ny olona ao anatin'ity sokajy ity araka ny fikaroana nataon'izy ireo dia ireo olona mirona ao amin'ny fanirian-daza fatratra, ireo olona tia natratra tanjona ao anatin'ny fotoana fohy ary vokatr' izany dia miezaka mafy izy ireo anatratra ny tanjona kendreny amin'izany ary dia mifantoka be loatra amin'ny fisosan'ny fotoana ao anatin'ny rotoroto hatrany no avy tany zavatra maherery vaika ny olona voasokajy ao anatin'ity sokajy A ity ary tsy mba mety ho afa-po no oviana mihitsy. Vokatr' izany dia tratry ny raritsaina mandrakariva izy ireo. Ambaran'ny fikaroana izay fa navoaky ny dokotera Roland mpikaroka ireto fa ny 900 ny areti-po mahazo ny lehilahy latsaky ny 80 taona dia ao amin'ireo manana ny lafo toetra sokajy A avokoa araka ny tany saintsika azy teo. Manamarina izay milazain'i Jesosy izany raha ny teny izy hoe ho reraka ny fon'ny olona no ny fiandrasany zay zavatra ho tonga. Nahoana no tany saina amintsika avokoa izany zava-misy izany. Milaza amiko sy aminao izany fa tsy any amin'ny arembe izay ezahantsika hiazakazahana sy angonina mafy no misy ny fiadanam-pomarina. Ilaina ny vola saingy tsy any no misy ny fahasambarana. Tsy azo atao Andriamanitra ny vola, tsy tompony aina ny vola. Raha tompoinao izy
dia nandevo anao, fa raha ataonao mpanompo izy dia afaka anampy anao saingy tsy afaka nome fifaliana sy fahasambarana maritra velively. Amin'ny fiarahana tsy miato amin'ilay namorona sy namonjy anao irery ihany no ahitanan'izany, ary betsaka ireo olona maneran-tany no afaka manao izany fijoroan'ny vavolombelona izany. Tsy misy fahatonitsaina ivelan'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ireo olona mitady izany ivelan'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mampiasa ny drogy, dia lasa minofonofo vetivety ihany, dia miverina mikapoka mirivorivo afitsiko ny fiainana sy ny tebiteby aorianan'izany. Eny, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao ihany no afaka manome anao fiadanam-po, vokatry ny fahatokiana azy ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra. Reraky ny rotoroto sy ny azakazaka miaka-danja isan'andro ianao, hoy izy ao amin'ny Matthieu 7:20 sy ny manaraka: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Zany no hafatra azo antoka ary antso ataon'ilay tompo tianao amin'izao segondra izao. Ekeo ny antso ataony aminao dia hanome anao ny vahaolana azo antoka izy. Amen. Groupe Iva. Zay toerana mangina no ilaina, ravesaram-paorina reny saina. Zay tontolo tena tony fiainana ambony no katsara teo sambatra iana. Zalana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatrindray, falaya sambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Zalana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatrindray, falaya sambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Oekeureni tsatra akaina, jesosiany no efanan'olotsaina, raha toka feno loatra reratsaina tafaotra oekeure atsaro rehatreo. Azyalana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatrindray, falaya sambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Azyalana tsara ny avizanantsaina, azonao atao no sambatrindray, falaya sambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Falaya sambarana
radio feo ny fanantenana. Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina. Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina. Misaotranao tsy nandiso fotoana amin'izao fiarahantsika manaraka fanentanana sy fampianarana mikasika ny fifoazana marina izao. Anio dia mikasika ny fivampo-santoka sy ny tena izy no horesantsika eto. Manasanao ary aloha hiaraka hivavaka isika. Arahan'izy ny an-danitro misaotranao izay satria nomenao tombontsoa afaka miara-mianatra ny amin'izany hoe fivampo-santoka sy tena izy izany. Ampianaro anay izany tompo mba tsy ahatafalatsaka anay amin'ny fahatosoana sy ny fandrika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nataiza ny toriana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny pahatokiana dia nahitana vokatra izay nanamarina mavy tamin'Andriamanitra ny afatra na tsy. Hita mihitsy ho ny tany afatra nentin'ny mpanompo ny fanan'Andriamanitra. Nanakery ny teny izay nitoriany. Tsapampanota fa ny amatanjaka ny feon'ny fietreretany vokatra izany ary afaka manao fandiniana mazava tsara, tsy taitairy ny fihetseham-po fotsiny. Ny mazava izay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao no nanazava ny sainy. Resy lahatra ny amin'ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ho avy izy natsapa amin'ny fahamarinan'i Jehova ilay mpanota ary torakovitra matahotra ny iseho anatrehan'ilay mpandinika ny fo noho ny lotom-pahotany. Ary tamin'ny fitebitebena fatratra no ny antsoiny hoe iza no anafaka amin'ny tenan'ity fahafatesana ity. Rehefa naseho ny fijalian'ny Kalvaria sy ny sorona sarobidina terina teo noho ny fahotan'ny olombelona dia hitany mpanota fa tsy misy afa-tsy ny fahamendrehan'i Kristy no ampy hanavotana ny fandikan-dalàna nataony. Ary izany ihany no afaka hampihavana azy amin'Andriamanitra. Tamin'ny finoana sy ny fanetretena no nanekeny ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manahitra ny fahotan'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny rany Jesosy no tsy namalian'Andriamanitra ny fahotany tamin'ny lasa. Zany no endrika isehoan'ny tena fibebahana marina. Fomba fiaina vaovao. Reny fanahy reny dia nitondra vokatra maneho ny tena fibebahana marina. Nino izy dia natao batisa ary nijangana avy eo amin'ny ranony batisa maneho ny fitsanganana mba handeha amin'ny fiainam-baovao. Olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy manomboka hatreo. Zany hoe tsy ho andevo ny filany nofo namatotra azy teo aloha intsony izy, fa hanaraka ny diany zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana azy. Hitaratra ny toetra mampanahany, hanadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Tsy midika akory izany fa efa tanteraka avy hatrany sahady amin'ny lafiny rehetra ilay olona vao vita batisa, fa kosa ny zavatra nahakahalainy teo aloha no lasa akamaminy ankehitriny. Izay ny tiaviny dia manjary ankahalainy indray izao. Ny priry sy ny mpitompoteny fantatra dia nanjary nalemy fanahy sy tsy niavonam-po. Ny mpieboebo foana sy ny mpanambony tena nanjary nanetry tena sy nalemy fanahy. Ny mpaniratsira dia tonga feno fanajana, ny mpidoroka lasa nahony tena ary ny mpijangajanga tonga madio fiaina. Dia nafoy ireo fomba mampanao an'izao tontolo izao tsy misy antony. Tsy nitady firavaka iny ivelany izy, toy ny firandranam-bolo, ny firava-bolamena, ny fiakanjona, fa ny toetra miafina ao am-po. Izay tsy mety loha dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Zany lay fivampo marina. Tsy fihetsepo mandalo, fa fiainana miova mihitsy, toe-tsaina miova mihitsy. Nitarika fandiniana lalina ny fo sy fanetretena ny tena fifoazana marina ry havana, ary lavitry ny fanamariana tena sy ny fanambony-tena ary ny fanambaniana ny hafa. Zao no teny entina ilazana ny fanandramana ny ainan'ireny mpanota ny ova fo reny. Nampalelovina mba hibebaka ianareo. Ary ny alahelo araka an'Andriamanitra dia ny asa ho fibebahana, ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa
ny ala elo n'izao tontolo izao. Fa indro izahay nampalelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo. Eny fialantsiny manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famalina ny ratsy manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Hoy voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 2:7-7. Zany no vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray manaiky esahany ny fanahy masina. Tsy misy pirofo ny fibebahana marina raha tsy misy fiovana, misy asa fanavozana eo amin'ny fiainan'ny mpanota anankiray. Zay ny bebaka. Raha mamerina ny tsatoka ny mpanota, mampody izay nangalariny, miaiky ny fahotany, ary tian'Andriamanitra sy ny mpiarabelona aminy, dia azo ny mpanota antoka fa vita fihavanana amin'Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay. Ary toy izany no vokatra hita nanaraka ny fotoam-pifoazana ara-pivavahana tamin'ny andro tany aloha tamin'ny andron'ny apôstôly, fa tsy sanatria fiovana tendromolotra, fahaiza miresaka, fihetsepo niteraka ranomaso fotsiny. Tsia, ny voany no ahalalànareo azy ho Jesosy, ary tsy resaka izany vo zany fa fiovam-piainana izay tsapa, fantatra azo tsapahitanana, fa nitahian'Andriamanitra ary tonga fitaovana eo ampelantanana ho famonjena ny hafa, ho fanandratana ny olombelona iverina indray amin'ny endrika namoronan'Andriamanitra azy tany amin'ny famoronana. Dia ahoana ary no ahafantarana indray ny atao hoe fifoazana sandoka? Maro amin'ny fifoazana iseho amin'ny andro moderna no ahitana toetra mifanohitra amin'ny fisehoan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay hita teo amin'ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny apôstôly. Marina fa ao anatin'ireny fifoazana sandoka ireny dia ohatra misy fahalianana, misy fitsiketsehana be, hitombienymbieny, betsaka no milaza fa ny bebaka ao anatin'izany, ary be deaibe no miditra ho anisan'ny fiangonana aza, misy fahagagahana, sitrana ny marary. Na dia izany aza, ny vokatra hita dia tsy azo inona fa vokatry ny fifoazana marina, satria tsy ahitanareo vokatra ara-panahy mifanaraka amin'izany eo amin'ny fiainana sy ny toetran'ilay olona. Ary ny fanajana ny didin'Andriamanitra dia lavitra azy ireo. Ny fahazavana izay ny dedadeda tahaka ny afo milolo tao anatin'ny fotoana fohy dia voasehidra ny fotoana maty vetivety. Ary maika aza ny kitroka noho ny teo aloha ny aizina hita avy eo. Zany no fifoazana sandoka. Matetika loatra ny fifoazana eo amin'ny vahoaka amin'ny fifoazana sandoka no vokatry ny fientanentana ny eritreritra fotsiny, fa nahitairana fihetsepo fotsiny ihany, amin'ny fitiavana zava-baovao arahana fihetsiketsehana manaitra tampoka. Ny olona resy lahatra amin'izany fomba izany dia manjary tsy manana faniriana firy iaino handalina ny fahamarinan'ny Baiboly. Ary ao anatin'ilay fifoazana sandoka dia tsy misy an'izay fiainona sy fahandalinana ny fahamarinan'ny Baiboly izany. Tsy liana loatra andreny teny vavolombelon'ny mpaminany sy ny apôstôly izy, izay rehetra mety mamely azy ao anatin'ny fanahy faminana sy ny ten'Andriamanitra dia ialany avokoa. Raha tsy misy zavatra manahitaitra, manetsiketsika ny fo sy ny vatana ao amin'ny fampompivavahana anankiray dia lasa tsy mahasarika azy. Fivavahana milalao fihetsepo fotsiny no tena akamaminy sy iainany. Tsy mampiraika azy intsony ny afatra izay miteny amin'ny saina tsy fehezin'ny fihetsepo, dia tsy noho ny fampitandremana mazava avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay mikasika mivantana ny fiainany sy ny tompontsoan'ny hoaviny mandrakizay. Tapena ny sofiny rehefa izany no resahana. Ny fifandraisan'ny tsiraray akaiky amin'Andriamanitra sy ny fanarahana ireo fahamarinana izay azo antoka fa haritra mandrakizay ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ho an'ny fanahy rehetra tena mibebaka marina. Fa tsy fihetsepo mandalo arahana hetsika mafana vetivety toy ny afo milolo fotsiny akory. Alohan'ny hiara ny fitsaran'Andriamanitra farany amin'ny tany dia hisy ny tena fifoazana marina, dia fifoazan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay tsy mbola hita mihitsy hatramin'ny andro ny apôstôly eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ho arotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny. Amin'izay fotoana izay dia betsaka no hisaraka amin'ireo fiangonana izay fa nanakalo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny teniny tamin'ny fitiavana n'izao tontolo izao. Zany ny vokatry ny fifoazana marina. Betsaka ny olona
na mpitondra fivavahana izy na mpivavaka tsotra izy no hanaiky amin'ny mpifaliana reo fahamarinana lehibe izay asain'Andriamanitra toriana amin'izao vaninandro izao mba hanomanana vahoaka ho amin'ny fiavian'ny tompo fandrony. Tiany devoly ilay fahavalon'ny fahamarinana ny anakatsakanana izany asa izany amin'ny fomba rehetra. Ary ny tena manakana ny asa tsy any ivelany fiangonana fa ao anatin'ny fiangonana. Ary alohan'ny fotoana izay hitrangana izany fifoazana sy fanavaozana marina izany dia hiezaka ny anakana izany Satana amin'ny fanaovana fifoazana sandoka sy alatahaka. Dia rehefa tena tonga ny tena izy dia tsy iraika antsony olona. Moasehoany Satana amin'ireo fiangonana izay azo nitazoniny eo ambanin'ny heriny mamitaka fa mirotsaka tokoa ny fitahin'Andriamanitra manokana iseho amin'izay heverina ho fifoazana ara-pivavahana lehibe amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana lehibe. Vahoaka marobe ny ravoravo fa miasa amin'ny fomba mahagaga ho azy Andriamanitra. Nefendresy fa asan'ny fanahy hafa izany, asan'ny fanahy ratsy fa tsy asan'ny fanan'Andriamanitra velively. Amin'ny endrika ara-pivavahana trany no hitadiavan'ny Satana hanitarana ny heriny miasa mangina eo amin'ireo mpivavaka kristianina fa tsy amin'ny endrika mifanohatra amin'ny fivavahana akory. Aoka samy hivavaka izaho sy ianao mba tsy ho voafitaky ny fifoazana sandoka izay miseho amin'ny endrika mandoka sy manaitra kanefa sandoka ihany. Aoka tsy ho voafitaka isika. Betsaka tamin'ny fifoazana niseho nandritra ny tapany farany tamin'ny taonjato farany teo no efa niasany ireny hery mamitaka ireny. Ary mbola iseho indray izany amin'ny fihetsiketsehana izay hitatra bebe kokoa amin'ny ho avy. Misy fihetsepo taitaitra, fampifangaroana ny marina sy ny diso, arahana fahagagana mamitaka izay voakendry indrindra hoentiny mandiso lalana ireo olotsotra tsy ampy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ary izany anie no antony tsy maintsy any an-tanana antsika hianatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy na iza tokony voafitaka nefa. Eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy sarotra ny mahafantatra ny tena toetra n'ireny fihetsiketsehana ireny. Naoviana ny olona no manao atsirambina ny teny vavolombelon'ny Baiboly. Miala amin'ireny fahamarinana mazava ireny. Miala amin'ny didin'Andriamanitra izay fisedranan'ny fanahy iray mitaky fandavatena sy fahafoizana n'izao tontolo izao dia azo tsinkantoka fa tsy mirotsaka amin'izany ny fitahin'Andriamanitra. Ary araka ny fitsipika izay nomeny Kristy hoe ny vono no afantaranareo azy ao Matitoko 7:20 dia ahitana marimarina fa tsy asan'ny fanan'Andriamanitra reny fihetsiketsehana manahitaitra fotsiny ireny. Tsy mitondra fiovantoetra eo amin'ny olona anankiray. Nanambarany tenany tamin'ny olona tamin'ny alalan'ireo fahamarinana voarakitra ao amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Ary ireny dia ampinga miaro amin'ny fankapanahy fihetsiko Satana. Ny fanaovana tsirambina ny reny fahamarinany reny no mampidanadana ny varavarana idiran'ny ratsy izay mielipatra na traizatraiza eo amin'izao tontolo izao ara-pivavahana. Mampiavaka ny fifoazana sandoka ny tsy fisian'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fisian'ny fitiavana manokana ny tenin'Andriamanitra. Ny toetra ny lalàn'Andriamanitra sy ny mahazava-dehibe azy dia azo lazaina fa very tsy eo imaso intsony vokatra izany. Ny fiheverana tsy marina momba ny toetra ny lalàn'Andriamanitra, ny faharetan'izany didin'Andriamanitra izany ho mandrakizay sy ny tsy maintsy hitandremana n'izany no sedra azo antoka. Ary ny fahadisokevitra mikasika an'izany dia nitarika ho amin'ny fahadisokevitra momba ny fifandraisan'ny lalàna amin'ny fiovam-po sy ny fanamasinana, ary dia mampitambotsitra ny filamatry ny fitiavam-bavaka ao amin'ny fiangonana maro ankehitriny. Nolazaina ny fifanombona teny amin'ny hazo fijaliana ny didin'Andriamanitra. Ary ny finoana rery ihany dia afaka hitondra olona anankiray ho amin'ny famonjena, na dia manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra azy izy. Zany no filazantsara ny devoly. Tsy manafoana na mampiendanja ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny tena fifoazana marina, fa mahatonga ny olona anankiray aza hankamamy ny fanajana zany didin'Andriamanitra izany.
eo no ahitana ny pirofo ny tsy fisiny fanamasina sy ny herin'andriamanitra ao amin'ny fifoazana sandoka misy eo atraizatraiza amin'izao andro moderna izao. Tsy azo ovaina ny lalàn'andriamanitra ry havana. Raha azo atao nanova ny didin'andriamanitra dia tsy nilaina ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny didy fotsiny novaina. Maro ireo mpampianatra ara-pivavahana ny manizingizina fa manafoana ny lalàna tamin'ny fahafatesan'i Kristy, noho izany dia afaka amin'ny fitakiany lalàna ny olona. Misy mampiseho an'izany ho toy ny zioga mavesatra mihitsy, ary hosetry ny fanandevozany lalàna dia asongady ny fahafahana iainana ao amin'ny filazantsara. Tsy tahaka an'izany mihitsy ny fomba fijerin'ireo mpaminany sy apôstôly ny lalàna masin'Andriamanitra. Entanina hatrahantsika mba handalina tsara ny saotra masina. Hoy Davida ohatra ao amin'ny Salamo 7:1-7. Salamo 7:1-7. Ary handeha amin'ny malalaka aho fa ny didinao ny tadiaviko. Ny apôstôly Jakoba izay nanoratra taty aoriana ny nahafatesan'i Kristy dia nilaza ny didy folo ho lalàna tanteraka, lalàn'ny fahafahana fa tsy zioka. Zany ny voalaza ao amin'ny Jakoba 2:2 ka ny 9:7. Jakoba 2:2 sy ny Jakoba 2:1 ka ny 9:5. Jakoba 2:1-5. Ary ny mpanoratra ny Apokalipsy 10 taona taty aoriana ny nanomboana Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, dia manonona fitahiana ho an'izay mankatoa ny didin'Andriamanitra mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao an-tanàna, izany hoe ny fiainana mandrakizay mihitsy zany. Ao amin'ny Apokalipsy 2:2-4 misy an'izay. Apokalipsy 2:2-4. Tsy mitoetra ny filazana fa manafoana ny lalàn'ny rainy Kristy tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny mifanohitra amin'izany no antony nahafatesany teo. Raha azo natao ny nanova na nanafoana ny lalàna dia tsy ho nilaina ny nahafatesany Kristy hamonjy ny olona ho afaka misazy ny fahotana na ny fandikan-dalàna. Mazava izany ry havana. No ariana araka ny endrik'Andriamanitra isika olombelona tamin'ny voalohany. Tanteraka teo amin'ny fifandrindrany tamin'ny toetran'Andriamanitra sy ny lalàny, izany olombelona izany. Voasoratra tao am-po ireo foto-kevitry ny fahamarinana, ary nampisaraka azy tamin'ny mpanao azy anefa ny fahotana. Tsy nitaratra ny endrik'Andriamanitra itsony ny fotsika olombelona. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Hoy ny voalazan'ny Romana 9:7 ka ny 9:7. Romana 9:7. Nefa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany lahatokana mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra indray ny olombelona. Amin'ny alalan'i Kristy dia azo averina indray ifandrindra mpanao azy ny olombelona ry havana. Tsy maintsy havaozy ny fahasoavan'Andriamanitra ny fo. Tsy maintsy manana fiainana vaovao avy any ambony izany fo izany. Ary izay fiovana izay no atao hoe fahateram-baovao. Izay lazain'i Jesosy fa izay tsy manana an'izany dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny dingana voalohany amin'ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia ny fiekena ny fahotana, fa tsy ny fanamarinana ny fahotana atao kory. Izao voalaza ao amin'ny Jaona 1:7-20. Ny lalàna no azona ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Mba hitan'ny mahameloka azy dia tsy maintsy misedra ny toetrany, mitaratra ny toetrany ny fitsi-pahamarinana ambony nomen'Andriamanitra izy. Toy ny fitaratra mampiseho ny fahatanterahany toetra marina ny didin'Andriamanitra, ary mahatonga ny mpanota ho afaka hita ny lotony, ny kileman'ny tenany. Dia mampiseho ny ota amin'ny olona ny lalàna, mampiseho loto ny fitaratra, fa tsy mitondra fanafody hanasitranana an'izany akory ny lalàna, tahaka ny tsy fahafahan'ny fitaratra manadio ny lotonao eo amin'ny tarehy. Ny lalàna dia mampanantena fiainana ho an'ny mpankatò azy, nefa manambara koa fa fahafatesana no anjaran'izay mpandika azy. Ny filazantsarany Kristy irery ihany no mahay manafaka amin'ny mpanota amin'ny fanamelohan'ny fahotana na ny fahalotoana avy amin'izany fahotana izany. Tsy maintsy mibebaka amin'Andriamanitra ny mpanota satria nandika ny lalàna, ary izay raha teo ny dikany hoe fahotana, fandikana lalàna, dia tsy maintsy mino an'i Kristy izy, ilay sorona nanavotra azy. Amin'izany fomba izany no ahazony famelana ny heloka tamin'ny lasa, mahatonga azy ho piray amin'ny fomba an'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra manana ny fanahy ny fananganananaka, izay antsoiny hoe abaraio.
manana fahafahana handika ny lalàn'andriamanitra ary ve zao ilay olona zay nateraka indray. Hoy Paoly, koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ataotsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'izany indray. Dia izao koa nolazain'ny apôstôly Jaona, fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ao amin'ny Jaona 1:5-9 izany. Mbola azonao jerena koa ny amin'ny Romanina 7:1-3:30. Son'ny Romanina 4:9-9. Ao amin'ny fahateram-baovao dia ampifandrindrana amin'ny an'Andriamanitra ny fo ny olona anankiray izay nikeloka rehefa mifanaraka amin'ny lalàny. Rehefa tanteraka ao amin'ny mpanota io fanovana lehibe io dia tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy izany, avy amin'ny fahotana ho amin'ny fahamasinana, avy tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fikomiana ho amin'ny fankatoavana sy ny fahatokiana. Tsara aloha ny anavana tsara ny hevitry ny hoe masina sy ny hoe fanamasinana. Ny hoe masina dia voatokana ho an'Andriamanitra ny dikany, fa tsy hoe tanteraka tsy misy tsiny akory. Ary ny hoe fanamasinana dia ny fitomboana ara-panahy iainan'ny olona anankiray voavy nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy. Izay ny dikany hoe fanamasinana. Marobe ny hevi-diso momba ny fahamasinana mipotra amin'ny fanaovana tsirambina na fitsipahana ny lalàn'Andriamanitra, ary manatoerana eo amin'ny fietsiketsehana ara-pivavahana miseho atraizatraiza amin'izao tontolo izao izany. Ny tena tiana songadina dia izao hoe azo ataony sady mahazo ny fiainana mandrakizay kanefa manitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra. Sady diso izany foto-kevitra izany amin'ny mahafampianarana azy no mampididoza mivokany eo amin'ny fiainana. Ary noho izany fankasitrahany be sy ny maro izany fampianarana mamevahana ny fandikan-dalàna izany no maika koa ilantsika ny hananana fahalalana marina ny amin'izay ampianarany soratra masina momban'izany. Izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Jaona 7:7. Inona no asan'ny fanahymasina? Lazain'i Jesosy tamin'ny mpianany fa izao no asan'ny fanahymasina. Ao amin'ny Jaona 5:7. Raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy ho amin'ny fandikana ny didin'Andriamanitra akory. Ahoana hoe Jesosy nitandrina ny didiny raiko aho, izao manao izay sitrany mandrakariva. Ao amin'ny Jaona 5:2-7 no ahitantsika an'izany, sy ny Jaona 5:7-7. Ny fomba iray ahafantarana ny vokatry ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny fanetretena. Tsy misy toerana ho an'ny fireriana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray nandalo ny fifoazana sy ny fanavaozana marina. Ireo izay miaina amin'ny fanamasinana na ny fitomboana ara-panahy araka ny Baiboly dia mampiseho toe-tsaina feno fanetretena. Tahaka ny Mosesy nahita ny voninahitra mahatahotra ny fahamarinana izy, mahita ny tsy fahamendrehen'ny tena ny fanohitra amin'ny fahadiovana sy ny fahatanterahana feno eo amin'ilay tsy manapetra dia tsy afaka irehare velively. Ny mpaminany Daniela dia ohatra anankiray amin'ny antsoina hoe fahamasinana. Feno asa fanompoana mendrika ny tompony ireo andro lava ny ainany, lehilahy malala indrindra ho an'ny lanitra izy, araka ny voalazan'i Daniela 10:12. Nefa tsy niambo madio sy masina io mpaminany ankazy io, fa nampitovy ny tenany tamin'ny Israely tena mpanota tokoa, dia nitalao teo natren'Andriamanitra ho amin'ny vahoakany izy. Ary zao ny vavaka nataony ray mandeha, fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eo anatrehanao, fa amin'ny alehibe nindra fonao. Efa nanoty zahay, efa nanao izay ratsy zahay. Masina izy satria voatokana ho anjeo amin'ny fiainany. Milaza nefa izy fa mpanota satria tsy mbola tanteraka, fa mbola mitombo amin'ny fahamasinana eo ambany fitaizany ny fanahin Jehova. Ireo rehetra izay nianatra tsara ny tenin'Andriamanitra ary nahita ny fanandramana ny lalovan'ireo rehetra izay ny fanena tamin'Andriamanitra dia ahafantatra mazava tsara fa tsy mbola nahita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona tia mirere amin'ny tenany sy ny zavatra vitany. Tokony ho fiainam-pinoana, fiainam-pandresena, fiainam-pifaliana ny fiainan'ny kristianina ry havana. Zao ny voalaza amin'ny Jaona 1:5. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena aza enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ary marina ny lazain'ny Nehemia mpanompon'Andriamanitra hoe fa ny fifaliana avy amin'i Jehova no fiarovana mafy ho
ho anareo ny miatoko fa 8 andiny 10 aroa koa ny apôstôly paoly mifalia mandrakariva mivavahaka aza mitsahatra misaoro amin'ny zavatra rehetra fa izany ho sitrapon'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Filipiana 4:4 zany no vokatry ny fiovoam-po sy ny fanamasinana araka ny baiboly. Ny tompony hanampy ianao mba hiaina amin'izany ary tsy ho tratra ny fifoazana sandoka ny fivavahana sandoka fa hiaina amin'ny fahamarinana. Amen. Jesosy zokinay tsara indrindro, efa nilaza ianao fa raha ianao no manafaka dia ho afaka tokoa zahay. Raha ianao no avela anjaka sy hitarika dia tsy ho very zahay. Koa tario re zahay ary omeo anay ny fiovampo marina mahitsy avy aminao ary ao aminao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tarika hiraina. Enjao fare indray mandona ao ampo kolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoay ny fonaoa ny tanany no mombay mivatsy fitsarana dia enjao fare koa mampanay mameno ay ny fiadanana ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza ny angatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza. Zay lay onjany fanantenana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mafaly hatrany ny
miaraka mianatra ny ten'andriamanitra aminao mpanaraka ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity dia ny radio adventiste raisa-pirenena amin'ny teny malagasy no arahanao. Miarabanao ny namanao mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitansoa. Ho anao zay vao izao no miaraka aminay dia tsara ny alalanao fa ny fiangonana adventiste maneran-tany dia mampiasa onjapeo samihafa hitoriana ny filazantsara. Mampiasa onjapeo matakadavitra izahay, mampiasa ny internet, mampiasa ny fitaovana rehetra mety misy ahafahana manatratra ny olona ny mitoerana rehetra misy azy. Eto Madagasikara dia isoranareo FM zay miara-miasa aminay mandefa ny fandaharanay amin'ny teny malagasy, ny AWR moa na ny radio adventiste iraisam-pirenena, radio anankiray izy io fa radio iraisam-pirenena tahaka ny BBC sy ny RFI, ny Voix de l'Amérique, ny Radio Vatican, dia mamokatra fandaharana amin'ny teny pirenena 300 mahery zay azonao henoina amin'ny alalan'ity application ity naiza misy anao. AWR 360 AWR 360 zay fotsiny soratanao na Apple Store no ikarohanao azy na Play Store amin'ny telefona na amin'ny ordinateur ny mety foana dia afaka misafidy amin'ireo teny pirenena 300 reo ianao ao anatin'ny teny malagasy. Afaka mahita karazana fijoroano vavolombelona maro be ianao amin'ny alalan'ny vidéo ao anatin'izany. Afaka miaino, afaka mamaky, afaka mijery, afaka mianatra ny tenin'Andriamanitra maimaimpona ihany koa. AWR 360 zay no anarany. Raha misy manahirana anao dia aza misalasala miantso anay amin'ity larana telefona ity 034 06 797 62 034 06 797 62 na ny 033 07 170 70 033 07 170 70. Eny ary mitsidika indray ny andiam-pianarana vaovao zay irahantsika mijery mandritra ny andro vitsivitsy mitondra lohateny hoe ny fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika. Ny andininy zay no fantenana indray mba hahafahantsika matsiaro foana ny votoatin'ny lesona dia amin'ny Deutéronomie 7:20 sy ny 2 no ahitanao azy. Deutéronomie 7:20 sy ny 2 manao hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia asandratry Jehovahandriamanitra ao ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha miaino feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao. Averintsika indray mandeha. Raha miaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia asandratry Jehovahandriamanitra ho ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha mihaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao. Aorinan'ny andiny faharoa dia mitanisa ireo teny fampanantenana mirakitra fitahiana Jehova. Fampanantenana misy fepetra no hitantsika eto. Manomboka amin'ilay teny hoe raha miaino tsara ny feon'Andriamanitra ao ianao ka mitandrina. Ny mahagaga na dia ao anatin'izao olona malemy mpanotantsika izao aza rehefa manaiky ny famonjena natao antsika isika ary mandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana dia manao fifanarahana, manao fanekena amintsika Andriamanitra. Misy roa lafy ny akamaroan'ireny fanekena ireny, zany hoe ireo andaniny anankiroa zany, Andriamanitra ankilany dia ny olombelona ankilany, samy manana anjara ho tanterahana ao anatin'ilay fifanarahana na ilay fifanekena.
ohatra azontsika raisina amin'ilay fifanekena roa lafo ohatra ny hoe raha manao izao ianao dia hanao an'izao aho na hanao izao aho raha manao izao ianao. Dika koa zany hoe rehefa tsy manao ny anjaranao ianao dia tsy hanao ny anjarako aho. Zay le fifanekena. Ary ny tafitsika olombelona koa zany be dia be ny olona manao tahaka an'izany. Karazana fanekena tsy fahita firy ny fanekena karazany anankiray izay mandeha ila. Manao hoe hanao an'izao aho ho anao na misy zavatra ataonao na tsia. Maimaim-poana ny fanampiako anao. Zay dia Andriamanitra ny tompon'izay. Misy olona manao an'izany ary isaoran'Andriamanitra fa misy olona mavita manao an'izany noho ny fitiavana ihany. Misy fanekena vitsivitsy zay mandeha ila ataon'Andriamanitra amintsika olombelona. Aka ohatra sika, ohatra ao amin'ny Matio 5:5-7. Matio 5:5-7 manao hoe fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Hitantsika izany fa ninonina ataontsika na tsy ataontsika amin'ny alina dia azontsika atao foana ny mitoky amin'Andriamanitra fa hisy masoandro maraina dia ho avy koa ny orana amin'ny fotoana fahatongavan'ny orana. Aka ohatra anankiray indray isika taoriana ny safodrano dia nampanantena ny olombelona Andriamanitra ao amin'ny Genesis 5:7. Genesis 5:7 manomboka eo amin'ny 5:7 ka hatramin'ny 9:7 dia lazainy mazava ao nampanantena ny olombelona izy sy ny zava-manan'aina rehetra ambonin'ny tany fa tsy hisy safodrano hanafitra ny tany intsony. Hanafitra ny tany ray manontolo, tsy tondra-drano raisana fa safodrano. Na inona ataontsika hatramin'izao dia mitazonin'Andriamanitra ny teniny fa tsy misy intsony ny rano hanafitra ny tany manontolo tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Dia raisika indray ny ao amin'ny Genesis 7:12 teny fikasana sarobidy ity indrindra fa ho antsika tatsaha. Genesis 7:12 raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanam-pitsarana ny taopamafazana sy ny taopijinjana, ny atsika sy ny hafanana, ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina. Dia hitantsika mifampifandimby hatrany ireo tonotaonareo na inona ataontsika. Ka mandritra ny andro vitsivitsitsika dia handinika ny sasany amin'ireo fanekena manana endrika roa lafy, izany hoe fanekena misy fepetra ifanaovan'Andriamanitra amintsika. Tena manandanja amin'Andriamanitra sy ny zanany izy ireo. Hianatra isika ary hoentsika mbavaka ny fahalalana izay horaisintsika ny amin'ny anjarantsika ao anatin'ilay fifanarahany dia ho tanterantsika eo mba fahasoavan'Andriamanitra. Dia manasanao izay mba hazoto anaraka tsara ny lesona fa tombontsoa manokana ny fahafahana mahazo fahalalana tahaka an'izany. Mandra-peona indray ary. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.